eto izahay tonga eto dia hitondra mambavaka ny fanadinana ny tena mameno fo misy ten'Andriamanitra nefa manao hoe fakatsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anaraka ho anareo ny zavatra rehetra. Tsy tonga zany tsika dia nay amin'ilay fifindran-kilasy ny BBC ny BAC fa mila manolotra ny fo ny fiainana manontolo an' Jesosy dia anaraka ho azy zany. Dia tehitsy ny vavolombelona foy dia foy satria any am-pianarana moa dia manao ny resaka administration sy ny fampianarana tsy mampianatra bibla rehefa any fa ao ny tompona andraikitra. Fa eto kosa dia tiako ny amin'ny voninahitra an'Andriamanitra mba hiteny aminareo indrindra ho an'ny mpianatra tsirairay ny tanora tsirairay toa anareo ihany koa taloha izany hoe mandalo fahatalorana mpianatra ihany koa mianatra ny ten'Andriamanitra sy ny sisa. Fa ny zavatra tsapako tany aloha tany dia tsy mbola natolotra an' Jesosy ny fiainana. Rehefa te hiambina dia hiambina, rehefa tsy te hiambina dia mijanona. Fa izao kosa rehefa tonga ny fotoana nanorako ny foko sy ny fiainako manontolo an' Jesosy araka ny voalaza ny tolokirana tao farany teo dia sahako ny milaza efatra ambin'ny folo taona teo izay tena nanorako ny fiainako manontolo an' Jesosy tsy mbola nanena na dia iray segondra raha hiatrika fanadinana satria na dia efa olon-dehibe ary dia tiako ny mianatra dia tena tsapako mihitsy fahavan'Andriamanitra manompo azy sy ny tsy manompo azy. Tokony isina aloha zany aleluia efa nampianarana antsika zany taky zay aleluia be azy isa roa telo aleluia satria anareo dia tena azanareo koa satria prestige moa amin'ny kapobeny no hoe sekoly iarahantsika amin'ny kapobeny fa misy fa izay sarina be dia be an'izy ireo miaraka amintsika eto ho an'ny mpianatra tsiray aman-dreny izay raha hita ny androan'ny prestige dia mahita sy mahatsapa fa mamelatra hoe io dia atao hoe école tamin'ny taona tany aloha teo fiany zany. Nefa dia rehefa miaraka amin'i Jesosy dia misy fitahiry Jesosy ny résultat tahiry Jesosy ny fidiram-bola ny momba ny fiainana rehetrarehetra dia ho ny ten'Andriamanitra izay slogan-tsika hoe ahoana izy car toi isa roa telo car toi ô Jéhovah tu es béni et elle est bénie jusqu'à des temps indéfinis. Teny gasy isa roa telo fa izay taninao dia voatsara mandrakizay. Amen. Dia rehefa miaraka amin'i Jesosy zany dia tsy eritreritana ho taona fotsiny tahiry fa tena ho mandrakizay. Dia tsy milaza hoe manana patrimoine be fa miara-manitsika fa asondro Jesosy ny école raha tany amin'ny trano mampalahelo be ohatran'ny trano fianarana dia fa omeny Jesosy amin'ny toerana io dia te hilaza aminareo andramo ka zaho fa tsara Jehova na tsara Jesosy. Dia ampetrahao ny fanadinana izay mameno fonareo io fa tena afaka mitany izy vavolombela ny mpianatra premiera tamin'ny herintaona izay re doublon tamin'ny herintaona fa nandritrany taona maro atolo Jesosy ny mpampianatra ao prestige foana ny sujet. Vavolombela tokoa ny mpitandrina antsika mpitandrina dia manga voangy fa efa misy fotoana dia miteny aminy namangy tany an-trano izy fanarahana tao anatin'ny BAC dia olona taminy jereo ity sujet nitraitena tamin'ny faradoboka farany ity fa tsisy nanampiny tsisy nanalana ny sujet dia misy miteny anay mambavitry mahita sujet ny prestige sy ny prestige mahita sujet fa Jesosy mahita milakiny. Aleluia. Ilana zany hoe toizy ny fanalaman'Andriamanitra azo mavatao tsirairay ny teny hoe Jesosy ampafantarana hoe sujet miafina amin'ny ministerany fa tsy misy takona aminao. Dia asehonana aminareo amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny sainy dia ny voninahitra ho an'i Jesosy iray ihany. Aleluia.